nefa niantso ary nampafantatrana ny fanapahan-keviny ny filohan'ny Sénat satria adidy makadiry zany hitondra tela-kevitra ny ministre zany. Efa nambarako ombianombiany fa efa vonona tanteraka mataona ny maro andray an'izany toerana président par intérim efa niomana tanteraka kanefany no ny antony tena tsy miankina amiko mihitsy dia zao ny zavatra mitsanga aloha zay ny azoko. Efa manomboka mahasahy mamoaka ny tena zava-misy marina ny filohan'ny Sénat manoloana ny fakany Cheikh Christian Fahefana izay mifanohitra tanteraka amin'ny lalam-panorenana. Nasa nilaza tampanao gazety izy fa tsy sitrapony zao zavatra rehetra mitranga zao. Tsy sitrapony na tonga ny Cheikh Christian naka ny toerany ho lasa filoham-panjakana. Manoloana izany rehetra izany dia diso tanteraka ny filazany Andry Rajoelina hoe tsy vonona hitondra firenena ny filohan'ny Sénat. Nataony Andry Rajoelina zany resaka izany taoriny ankitsapaka numéro izay ho apetaka amin'ny bulletin tokana. Nanamafy mihitsy Andry Rajoelina tamin'ny fotoana io hoe tena fanapahan-kevitra tsara ny nataony Sénat satria tsy zavatra moramora nge zany mitondra firenena zany. Nasehony Andry Rajoelina fa mankasitraka ny fanapahan-kevitra izay niraisin'ny filohan'ny Sénat tsy ho lasa filoham-panjakana izy. Zany hoe ny fanjohy tamin'ny eritreriny hoe aleo le fa mba manana expérience, aleo le mba fazadra raha no hitondra firenena. Cheikh Christian efa 5 taona be zao no nitondra firenena ary mbola tsy nisoloana mihitsy tamin'ny maha premier ministre azy ary azo antoka tsara ny fitondran'ny firenena noho izy efa zadra raha. Zao ny fitantanana ny firenena angambany dia fantatsika fa tao anatiny izay 5 taona ny tantanako ny firenena izay tsy nanova premier ministre lehibe ny gouvernement. Ao anatin'izao fametraha-pelany zao nefa niantso ary nampafantatrana ny fanapahan-keviny ny filohan'ny Sénat satria adidy makadiry zany hitondra tela-kevitra ny ministre zany ary nekeko zay fampitam-baovao sy ny fanapahan-keviny zay hoe ao anatin'ny fitantanana miatoko raha ohatra ka hijanona ny filohan'ny Sénat izy ka ny gouvernement zany raha araka ny lalam-panorenana no miaraka hitantana ny firenena tsy misy maharatsy an'izany mihitsy satria ny premier ministre efa zatra mitantana zany filakevitry ny gouvernement zany ary niara mitantana tamiko mitondra ny filakevitry ny ministre zavatra affaire courantany ny fitohizany fitantanan-draharaha no ataon'ny gouvernement da mandritra ny 10 taona izay avitan'ny 10 volana izay avitan'ny fifidianany ka tokony mba tsy misy olana mihitsy satria ny zavatra ataontsika dia ny ampilamina sy tohizany ireo fanapahan-kevitra fitondran-draharaha-pirenena izay napetratsika ary fanapahan-kevitra feno fahendreny ny nalaina président ny Sénat tao anatin'izany hoe hijanona amin'ny filohan'ny Sénat zay izy fa ny fitantanana ny firenena kosa dia collégiale mitondrana zany ny gouvernement. No disony filohan'ny Sénat zany resaka nataony Andry Rajoelina zany raha nyresaka tampanao gazety omaly izy. Tsy sitrapony no natonga premier ministre lehibe ny gouvernement tany solo-toerana azy ho lasa filoham-panjakana fa misy tsindrina azo azy. Ny tena marina nge efa taona maromaro no niomanany ary no amafisiny foana zany isaky ny miresaka ampanao gazety izy. Efa niomana ary efa vonona ho lasa filoham-panjakana andimbany Andry Rajoelina izy. Tsy maintsy nizotra tamin'izay lalana zay izy mba hisiny filaminana tsisy korontana. Nefa ankehitriny vao maika loza nateraka izany décision niraisin'izy ireo zany. Lasa raikitra ny fidinana an-dalambe, korontana etseroa, eny mety atahorana tsy hisiny fifidianana amin'ity taona ity. Tokony ianao ny mitantana ny firenena ankehitriny nefa tsy niraisinao le izy. Zao ny zavatra ambarako anareo. Efa nambarako ombianombiany fa efa vonona tanteraka mataona ny maro andray an'izany toerana filoham-pirenena inona moa zany président par intérim efa niomana tanteraka kanefany no ny antony tena tsy miankina amiko mihitsy dia zao ny zavatra mitsanga aloha zay ny azoko ambaranareo androany. Disohin'ny filohan'ny Sénat ihany koa ny resaka nataon'ny premier ministre lehibe ny gouvernement tao amin'ny TVM raha nilaza izy hoe tsy vonina andraindraikitra ho filoham-panjakana ny filohan'ny Sénat ka zay natonga ny premier ministre lehibe ny gouvernement no nandimby ny toerana misy azy satria tsy azo atao banga ny toerana misy ny filoham-panjakana ary zay zavatra izay dia disohin'ny filohan'ny Sénat.
Nilaza mihitsy moa tsy kristiany tamin'izany fotoana hoe tena ara-dalàna tsara ny nandraisan'ny fahefana ary mifototra amin'ny lalam-panorenana. Nefa tsy izay ny voalazan'ny lalam-panorenana. Misy antony manokana ny filohan'ny Sénat zay vao azo dimbiasina. Na izy mametra-pialana, na izy marary, na izy sanatry ny poan'ny fahafatisana. Nefa ny filohan'ny Sénat dia salama tsara no raisin'ny tsy kristiany fahefana. Zay zavatra izay dia diso ny lalam-panorenana ary mandiso an'izany ihany koa ny filohan'ny Sénat ankehitriny raha nivoaka tamin'ny fahanginana izy niresaka tamin'ny mpanao gazety. Metra-pialana izy dia tsy maintsy manapa-kevitra ny fitsarana lalam-panorenana, fitsarana avo momba lalam-panorenana, ny hoe mikonstate an'izay fametram-pialana zay. Rehefa mikonstate an'izay izy dia tsy maintsy eo ny eo manapa-kevitra amin'iza no andefasana no amitana ny fahefam-panjakana. Zany hoe tsy tokony isy vacance de pouvoir. Rehefa mikonstate izy hoe ekena ny fametram-pialana ny filoha repoblika, eo ny eo izy dia tsy maintsy manapa-kevitra izy hoe fa izy ary amin'ny fotoana zay dia ampelatana ny taratasy fandavana avy amin'ny antenimera ndolona milaza fa tsy andraina ndraikitra ny filoham-panjakana. Inona nataon'ny fisarana avy mbola lampanorenana? Tsotra kely. Ny andiny fa 2 amin'ny lampanorenana dia mazava fa tsy maintsy amin'ny alalan'ny fanomezana zay asa fisoloana toerana vonjimaiky zay amin'ny gouvernemanta iombonana zay no anatin'ny lalam-panorenana. Ary zay ihany no fanapan-kevitra no resy ny fitsarana mbola lampanorenana ary ara-dalàna zany satria fanajana lampanorenana zany dia pita zany fahefana zany taty amin'ny gouvernemanta efa nambarako mbianombiany fa efa nivonona tanteraka mataonany maro andray an'izany toerana président par intérim efa nimana tanteraka kanefany no miantony tena tsy miakina amiko mihitsy dia zao ny zavatra mitsanga aloha zay ny azoko ambaranareo androany. Ankoatr'izay manoloana ny toe-java-misy ankehitriny izay mafana dia mafana tokoa ny fidinana an-dalambe ankehitriny. Manameloka ny herisitra izay atao amin'ny vahoaka ny filohan'ny Sénat. Manameloka ny fampiasan-kery izay ataon'ny mpitandro filaminana izy satria zo fototra ho an'ny malagasy, ho an'ny vahoaka rehetra mandala ny demokrasia ny midina an-dalambe maneho hevitra ankalalahana. Tsy azo atao ny fampiasan-kery. Naneoneviny manokana izy satria mbola tsy nikatona akory ny firy tamin'ny 2002, 2009 dia efa azo sahady ny ataon'ny mpitandro filaminana mba tokony asiana fiheverana ihany. Tsy karitry ity filohan'ny Sénat ity ihany koa kendreny mpitandro filaminana ny vahoaka ilay miangona iny no darofan'izy ireo bomba. Ary izay zavatra izay dia tsy mety. Tsy azo atao ny mampiasa hery fanaparam-pahefana amin'ny vahoaka izay maneho hevitra ankalalahana. Manameloka an'izany ny filohan'ny Sénat satria tany demokrasia ny misy atsika. Mbola tsy nitsatona akory ve ny fery amin'ireny fifandonana taloha ireny ary mbola misy milololo sy miloloko amintsika malagasy dia efa tonga sahady iray zany zao ny fifandonana herisetra ka dia tsika zany dia olany andro amin'ny atao hoe miezaka fifamealana eto sy fiadiavana vahaorana amin'ireny zavatra mitsanga ireny. Ka ny tenanay aloha amin'ny mahafilohan'ny antenimera-ndolona raha aman-dreny eto amin'ny firenena dia marahelo manameloka amin'ny herina rehetra mihitsy ny fampiasana herisetra indrindra satria dia ohatrany tena fanaliana mihitsy izy ireny andratrana olona ary tsika dia tany mandala ny demokrasia ary tena mandala ihany koa zao olombelona tokony ampiarina ny lalàna tokony arahana tsakasan-davany ny voalaza ny lalam-panorenana fa raha tsy zany dia hiditra anatina lozika anakirizy indray tsika lozika ana fifandonana dia ny krizy teo aloha ary mbola tsy voavakory misy krizy momba ny atao hoe ny fiakaran'ny vidim-piainana, ny krizy momba ny angovo, krizy momba ny tontolo iainana dia efa miampy krizy politika indray zany tsy ho araky ny malagasy tsony zany ka dia manao antsoavo ny tenanay mba hitsahara ny fanaovana herisetra fa tena tsy miendrika atsika malagasy zany fanaovana herisetra sy fifandonana zany.
Ito ampamaranana dia mankasitraka ny filohan'ny Sénat izay manomboka mahasahy mamoaka ny tena marina mahakasika ny toe-draram-pirenena ankehitriny. Nolazainy fa nisy tsindrina azo azy ka izay zavatra izay niteraka fanitsakitsahana ny lalam-panorenana ary ny tena loza dia niteraka izao fidinana an-dalambe izao. Raha ny amin'ny manokana dia tena normal zao zavatra ataon'ny vahoaka zao, midina an-dalambe maneho hevitra amin'ny zavatra tsy mety. Fa kosa tsy mankasitraka ny fampiasan-kery izay ataon'ny mpitandro filaminana. Tsy azo ataony ny manao herisitra amin'ny vahoaka izay maneho hevitra ampanajana sy ampilaminana. Zay ny vidéontsika androany, azadino misabone sy manisy izay amin'ny vidéontsika amin'ny manaraka indray.